dia ren'andriamanitra zay manome atsika an'izao fahafahana fampizara izao indray ary androany dia amarana ny loha hevitra mba ny asa mifanahy masina ao amin'ny zanak'andriamanitra dia indresantsika voalohany tamin'izany a ny amin'ny hoe ny asa ny fanahy masina atao amin'ilay zanakalahy tokan'andriamanitra tamin'nisy tonga tety ambonin'ny tany ny ena ny fiainantsika nanao ministerana izy a dia voalaza tao foana ny fidirana antsehatra ny fanahy masina hatraminy izy nitsangana tamin'ny maty satsika koa ny amin'ny hoe mifanahy masina no mitondra antsika eo amin'ny fibebahana le tena tsoina hoe fibebahana araka ny baiboly dia le fitodiana amin'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy tokana sady marina hany ny loharanonmpamonjena izay nambarina tenin'andriamanitra tsy misy olona mankany amin'irafa-tsy amin'ny alàna fanahy masina ihany mitondra antsika eo amin'ny tena fibebahana ny fanahy masina hitantsika koa ny lohateniny amin'ny hoe ny fanahy masina izay mahatanteraka ny fahateram-baovao rehefa niditra amin'ny fibebahana isika ndresantsika koa ny amin'ny hoe ny fanahy masina dia mampianatra atsika taridalana atsika dia ndresantsika koa ny amin'ny hoe mifanahy masina mitondra antsika amin'ny tena fiainany hoe zany hoe zanaky ny ray mampianantsika an'izany fiainam-pitiavana le fitiavan'andriamanitra le agape tsy avy amintsika io fa andriamanitra mihitsiny no mandraraka ny ao ampontsika dia avy eo koa ndresantsika ny amin'ny hoe mifanahy masina no mampiainantsika an'izany tena atao hoe fahafana araka ny ten'andriamanitra hoe ao amin'izay toeran'ny fanahy no hitoeran'ny fahafana dia androany isika dia miditra amin'ny lohateny hoe ny fanahy masina mitondra antsika sy mitahiry antsika amin'ny fibanjinana sy ny fiderana amin'i Jesosy Kristy ny fibanjinana an'i Kristy dia tsy fijerena sary anankiray akory dia ren'le sary amidy ny tsena reny acteur reny tompoko mialatsiny amin'ny lazanao amin'izany tsy iny mihitsy ny tarehan'i Jesosy tsy iny mihitsy ny endriny fa sarina acteur anankiray amina film reny ary indraindray raha mampalahelo fa indraindray le izy acteur milalao film pornographique indraindray acteur zay ianao mety mihevitra hoe mpivavaka be iny zany fa nasena fotsiny izy milalao rôle anankiray dia nataony zay tsy fanamelohana na fanenjena nizaniza koa fa ny fimbanjenana an'i Kristy dia zao fanahy izy Jesosy Kristy dia fanahy izy amin'ny Andriamanitra azy tsy tamaso izy ary aza ampitoviana avy hatrany hoe ohatra zao ny endriny dia européanna ny hitanao na amerikanna ny hitanao io na olona malama volo no hitanao na fotsy hoditra na mena hoditra no hitanao hoe tsy ariana manjary variana hiady hevitra indray tsika Jesosy Kristy ve mainty sa fotsy mena sa mavo tsy hany ny olana riamana fibanjinana an'i Kristy dia zao fametraha-pitokisana fenoana fiandrandrana azy fianteherana any fiandrasana ny fiderana azy amin'ny fo fanekena azy amin'ny fo zay ny fibanjina miaingeo ny fibanjina dia mitarika zavatra maro zay avy eo ary zay tsy vitan'ny nofo zay tsy vitanao mifanapa-kevitra manokana fa raha fanapa-kevitra manokana fotsiny miherin'ny tenanao dia zay hoe lasa mijery sary dia reo hivavaka dia mieritreritra n'le sary ohatrany hoe iny le endrik'olona irisany tsy zay riavana Andriamanitra dia fanahy ary zay mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarina rehefa tonga amin'izay ianao mihoatra lavitra noho ny fahitanao olona mitsangana eo ny lohanao ary ny fahatsapanao ny fanatrehan'ilay tompo sy mpamonjy anao manjary tena io fanahinao io manjary tonga eo amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe eo natrehany seza fiandrianany fahasoarana nefa ny vatanao ety ambonin'ny tany finoana no fana manatanteraka an'izany miainga amin'ny finoanan'i Kristy amin'ny mazanak'Andriamanitra tokana mpamonjy tokana azy mpanafitra tokana ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra
sy tiantany ambarany soratra masina dolo zany ary ny fanahy masina tsy tarika ianao amin'ny zavatra mifanohitra amin'ny soratra masina zany mihitsy retoboko fa ny fanahy masina mampiaina an'ilay soratra lay teny ao amin'ny tenin'andriamanitra azagakitsika raha tamin'ny fotoanany réforme de satria natsapa reo mpanompon'andriamanitra hoe toy izay zavatra hita ty lasa mitady andeha ivelan'ilay tenin'andriamanitra de nanjary nalaza tamin'izany le sola scriptura ny tenin'andriamanitra ihany ary zay nitarian'ny fanahintsika zay nitarian'ny fanahy masina atsika eo koa nitandrematsika rehefa mahita fanambarana maro tsika indrindra am'izao covid-19 zao de mitoana atsika hitandrina tsy akory raha mitandrina anao de miavinavina ny dikan'izay tsy ariavana tsy hoe raha avy hatrany de tsy manaiky zay zavatra pitain'ny olona ianao na amin'ny facebook io na amin'ny toriteny io na inona hoe nahita fahitana ohatr' zao fa zao ny tena izy na nahita an'izao de zao ny tena izy riavana ny fanahy masina de manampy ianao ahazo tsara ny tia ny tenin'andriamanitra ambara fa ny tenin'andriamanitra dia niraiketiny ho soratra dia ny fanahy masina manampy itsika hamoaka avy eo amin'ny soratra ny hevitr'andriamanitra raha ohatra ame ohatra tsotranao any raha te hihinana voanjo a tsy ny akorany aloha no aniko kanefa zao kosa mety ve raha hinana voanjo a de ody tsaramaso no voasako fa am'le akorana voanjo ihany no ahitako le voanjo le tena hoaniko inona ny tianambara ao anatin'ny tenin'andriamanitra dia ny baiboly ihany no ahitako ny hevitr'andriamanitra avao no azaoko ilay sakafo-panahy ilaiko ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy mampahery ianao mitandremina hatria ny fanambarana amin'ny famoafao be lehibe amin'izao fotoana izao ny karazana fomba mifamoafao amin'izao fotoana izao na ty resaka fahasoavany tery debe ny zavatra eninao miampita tsy barana ny dikan'io akory ny resaka famonjena ny resaka fanompona ny resaka momba ny andro farana avy alohan'ny fanahy masina hitarika anao ary zay hitariany ianao de jereo fa hay le zavatra amin'ny baibolinao ambara tandremo koa anefa fa isika ny men'andriamanitra fahafahana mandinika fahafahana mamantatra ary ny fanahy masina ihany koa mitarika an'izany misy zavatra indraindray tena mahavary tahaka ny misy olona mahita fahitana de milaza efa tapitra sahady ny andro ny fahasoavana tsy ariary mbola andro ny fahasoavana tsika raha mbola eo ny fiangonana de zao raha toe dispensation de la grâce mbola ao anatin' zany mihitsy tsika zao mbola fotoana mihitsy zao ary mifalia ianao mbola manana anjara fahasoavana avy amin'andriamanitra ianao mbola manana anjara am'le fiainana be dia be ianao marina fa misy zava-mahaory be dia be ity ambonin'ny tany fa tsy mbola voafafa mihitsy le teny hoe ety am'izao toizao no hitanareo fahoriana nefa matokia izao fa maharesy efa naharesy an'izao tontolo zao eny tanany lay mpamonjy antsika ny fahefana eny tanany koa ny fahasoavana rehefa nazon'le fahasoavana mahavonjy ianao mbola misy fahasoavana nampy fahasoavana ho amin'ny fandresena fahasoavana ho amin'ny fiverenan'ny fatany rano ao indray hodito ny an'ny voromahery fahasoavana amin'ny fananganana anao mbola misy fahasoavana nampy fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy tompo ary ny fanahy masina dia mampifantoka anao amin'izany hibanjina ny Kristy Jesosy tompo ny fanahy masina mitaona antsika hiderany io Jesosy io ny anarany ny asa vitany maizy azy ny anarany nataon'andriamanitra ray ho ambony ny anarana rehetra zany ny ambaran'ny soratra masina aza miala amin'izany reo
tsy amorony ianao na hitady anarana avo rehefa mitady famonjena re a dia inona re notononiko rehefa mila fanasitranana inona re notonono rehefa mila fitahina inona re notononiko za tsy miteny aminao diso daholo zany za tsy miteny aminao tsy azo atao zany fa ny lalana tsara indrindra dia zao ao amin'i Jesosy Kristy nitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra tsy azo foana zany soratra masina amin'ny Kolosiana zany sitraky ny ray hitoetra ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ka raha Andriamanitra milaza ao amin'i Jesosy Kristy nitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra nga mbola mila ampiana indray zany fahafenona zany re olona ao amin'ny Kristy daholo zany Kristy Jesosy ny teny dinihina ro soratra masina ireny ny manambara ao amin'ny Kristy daholo fanay masina mitoanantsika araha ny teny Kristy tsy teny ho azy Jesosy handray avy amin'ny ahy izy dia nambara zany aminareo teny kristiana no angalany ny fanay masina azavainy ampitainy omeny aina dia zay le hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany no azoko ny hevitr'Andriamanitra fanambaran'Andriamanitra dia tsaroantsika le hoe antsoa ihany dia ho valiko ianao ary ampiseoko zavatra lehibe saromantana izy tsy mbola fantatra no zavatra lehibe zany efa voasoratra nao zao zavatra iainantsika zao efa voasoratra misy zavatra avoaka ny fanay masina fa ny fitandremantsika dia zao mila mivavaka tsika mila mangataka ny fitarihan'ny tompontsika mba tsy vilana ny fandraisantsika tenin'Andriamanitra avy aloha ny fanay masina hitarika atsika fa mila mamakiko tsika mila mianatra tsika raha miteny aminao sombotsombony ny ampitaiko tsy midika akory zany hoe andinitsotra masina rona telo ihany no vakiko tsy mila mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra io avao no hivoaka le hevitr'Andriamanitra azavainy ny fanay masina dia omeny ny fanay masina aina dia fanay masina koa mampirisika anao idera mampalahelo dia maro ny olona lasa ny Covid-19 indray lasa deraina satria omena toerana mihoatra be ny tsy tokony ho izy lasa ny zavatra mampanahy eto amin'izao tontolo zao lasa ny zavatra mampatahotra lasa iny indray nomena sy asandratra asandrato foana ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanay masina nampy antsika atsapa hoe lehibe noho ny olana izy lehibe noho ny Covid-19 izy corona ny anaran'le virus coronavirus fa ny tena couronne re olona ny tena satro-boninahitra eny amin'i Jesosy izy ny tompony fahefana fa tsy io akory azy ny fahefana matetika tsika miteny tsikely lalana ny ratsy fa za milaza aminao ny tenin'Andriamanitra milaza fa miasa hoy Jesosy izy ny mahasakana azy ny hery azy ny fahefana izy ny tompony fahefana azy zany rehefa ho avy amboninahitra izy eo vitsika voaresy lahatra tena anao marina kainy famirapiratana sy ny voninahitra sy ny fahefana sy ny hery aika tena nomeny ny ray anao mitsy ny fahefantatry ny tanytetany any ve tsika voaresy lahatra am'zany dian'izao dia iaino zany hitokio zany mbola misy fandraisana miandry ianao ary ny fanay masina mpaherenao an'izany mivava ao amin'ny fanay masina mivava ambany fitarihan'ny fanay masina dia banjiny Jesosy Kristy ao anatin'izany ny anaran'i Jesosy Kristy no tena sandratry ny fanay masina asongadiny fanay masina io ny banjinitsika io ny herintsika zany natonga amin'ny Paoly ny tena sanatrira misy ataoko ry ary afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy vomy teo amin'ny hazo fijaliana ny fanay masina manetsika indro ilay mpamonjy indro ilay mpanavitra fa teo amin'ny hazo fijaliana izy nentiny teo ny fahotana nentiny tamin'ny lalany dikapoka tamin'ny aretina ary io aretiny io tsy resaka aretiny nofy ihany ny eo amin'ny saina eo amin'ny ara-piaina eo amin'ny lafiny maro ao anatin'izany ny fantrana ao anatin'izany ny tsy fahalalana ringana ny olo kozy noho ny tsy fisiny ny fahalalana ore olona marina fa sarotra o fianao zao fa tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy avelao ny fanay masina hitarika anao ao amin'ny Kristy
ho amin'ny Kristy, hibanjina ny Kristy, fantoka amin'ny Kristy, dia milaza aminao fa tena iaina no fen'le hoe manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'le ty ianao. dia tsy gaga itsika vo maika me mazava foana amintsika le tenin'ny Paoly, tsy zahatsony ny velona, Kristy ny velona atao anatiny, sambatra amin'izany. Ary zay velomako amin'ny nofo zao mbola hivelomako zao dia velomako amin'ny finoana an'ilay efa ty ahy ka nanolotra ny aina famonjena.